Tena tsy mampitovy anazy amin'ny MMA fotsiny le resaka hosola fotsiny tsy mampitovy anazy amin'ny zany satria rehefa hosola dia tapitra hatreo ny percussion dia izay ihany mampaponcrasse zany rehefa hosola tsisy totohondro sy taka zany fotsiny. Ny andrasanay ao aorianan'io zany dia ny hoe nametrahana le izy tsara mihitsy zany hoe io le poncrasse fa safapetraka eto Madagasikara fantatry ampahafantarina malagasy hoe inona le poncrasse satria tena tsy misy be dia be ny club tsy mahafantatra fa misy ihany nefa mahafantatra dia misy ny club mbola tsy mahafantatra tsara le izy indrindra fa ny public mbola tsisy mahafantatra le izy mihitsy hatreto. Ny faritany zany efa nizahanay ny contactena ihany fa amin'ity mbola eto Antananarivo ihany afaka manao an'le satria na ny le fond hoentina hébergena ny zalafy ihany nakaty zany mbola ohatry nanana olana kely ny fikarakara fa efa hoentina mivelatra any amin'ny sisiny zany le izy raha deuxième édition angamba dia efa mandray anjara daholo satria efa namaly ny Vandego, Atsirabe, Tamatavy ohatr'izany. Ny mpandray anjara zany hatreto aloha efa be dia be nandefa le liste fa amin'le pesage amin'ny fond de revue avy zao zany vao hita tsara hoe iza misy adversaire dia ezahanay zany eo amin'ny dizaine eo no limitena amin'izay zany le combat mba tsy raha hoe be loatra mantsy le combat mety homona aminaina ihany koa ny public ao avy any amin'ny palais des sports. Ny fankafizan'ny tanora anazy vao hoe tanora manao arts martiaux zany dia tonga dia faly be daholo ny olona satria zavatra efa nandrasana efa ela teto amintsika le izy fa ny mpikarakara anazy no tsy nisy. Ny zavatra efa mandeha any ivelany any zany efa ela nandeha le izy dia tsika teto mbola tsisy napotra le izy mihitsy afa-tsy ny fiaraha-miasa tamin'ny fehezama zany hoe alao ary aseho amin'izay le izy dia io zany moa tonga amin'ny fotoana amin'izao araky le filamatry ny fehezama fitaizana ny herin'ny zatovy malagasy dia ny zatovy manana hery ao anatin'le arts martiaux zany no hotezaina le ankizy satria ao anatin'ny fehezama zany be dia be ny discipline ao hita presque hita ao amin'ny fehezama daholo ny arts martiaux rehetra dia hoezahana ho atambatra daholo amin'izay zany izy hoe eto ny ambom-pionan'le arts martiaux kirakirainitra zareo. Be dia be mpanao poncrasse eto an-tanàna eto Madagasikara misy club anankiray izay ihany no teneniko anareo fotsiny efa 5-10 taona ary zareo no mipotrana le poncrasse teto amintsika fa saingy hoe tsisy le compétition dia tany ambadika tany fotsiny le izy dia ao ampahafantariko anareo zany satria misy mantsy miteny hoe zavatra vonentina voaingana le izy efa ela le izy nisy fa le compétition sy le hetsika ohatr'izao zany mbola tsy nisy.